No porofony vahoaka ny Toliara teto fa efa niova ny fijerin'izy ireo ny mpanao politika ary tsy miankina amin'ny resam-piaviana ireo intsony ny fampandrosoana takiany vahoaka sy ilain'izy ireo maika amin'izao toerana misy an'i Madagasikara izao. Maro ireo kandida filoham-pirenena avy aty amin'ity faritra Atsimo nosy ity fa tsy mbola nisy nahavory olona be maro tahaka izao teto an-tampon-tanàna ny Toliara, miteny ho azy ny sary. Gn'asan'isany himasoan'ny lehilahy io lafa iro avy eo dia ny famoronana asa ho antsika tanora raiky zay. Magnaraka an'izay ho antsika mpianatsy mpanabe ny tegnako zao anisany hataon'Andriamatoa filoha fahilohan-draharaha ny fanabeazana na ny fanabeazana fototra na amin'ny ambaratonga faharoa io indrindra fa eny amin'ny ambaratonga ambony. Maro ny mandalo, misy raiky zay nandalo leto manao an'izao hoe tahiona tegna. Ka zaho ahy anareo, zaho manday lompo hazo angelenarvelo, tohaninareo hazo. Fa io hitanay, io hitatsika hanavitra Madagasikara toy. Tandemo tsy no haratsy, tandemo tsy no haratsy, tsy no hazo ny fery vao koa nareo. Tsy mety hazo avao nantsika laharana fahely naroatsika. Ny fotoana fampelezan-kevitra toy izao izay niporofony vahoaka ny Toliara fa sehatra ahafahan'izy ireo mieny sy misivana an'ireo kandida filoham-pirenena rehetra. Ny fandaharana asa sy ny vinam-piarahamonina no velabelarin'ireo mpiaradia amin'ny kandida Ady Andriananarivelo. Fa hevitra matotra, hevitra nenteretina tsara, hevitra olon-dehibe, zay ihany ny fanapahan-kevitra ilatsaka filoham-pirenena. Tsy ahitraitra akory, tsy sanatria akory nofinofi, fa fiomanana anavotatsika ty firenetsika ty. Zay no mahatonga ny fitenenana hoe nanomboka tamin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo tany. Nisy kolon'ny vaovao tonga teto amin'ny firenena. Tsy zany fa zahay samy mpanao politika ihany. Manao zay ampisaraka ny samy malagasy. Manao zay tsy ampitovizany samy malagasy. Mampiady manao ati-poko amin'ny samy malagasy. Dia zay fampisarahana amin'ny malagasy zay ihany no mahatonga tsika menakavy tafiditra anatin'ny fahasairana an'izao. Tsy eketsika tsony zany. Fa malagasy dia ray ihany. Ary malagasy iray no afaka manavitra ny firenena. Samy malagasy lahy, samy malagasy vavy, isika menakavy fa tsy azaratsarana no ny fitiavam-pahefana. Satria izay fitiavam-pahefana zay nanombanantsika ty firenena ity. Isa, roa, telo! Bultana, 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 bultana! Bultana, 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 bultana! Bultana! Nanomboka folakandro naharitra hatramin'ny masoandro ny fiarahana na dia efa nisafisafy vovonana aza ny aizina teto mitondra fanazavana ho an'ny mponiny Toliara ny fandresen-dahatra mety ho kandida Ady Andriananarivelo mantery ny zava-dehibe nazava ny soro-dalàn'ny vahaolana ho an'ny firenena entiny. Malagasy miara-miainga mitovy tsika isaka ny faritra rehetrarehetra, mitovy tsika isaka ny commune rehetrarehetra, mitovy tsika isaka ny tokantrano rehetrarehetra. Zay no afahan'ity firenena ity mandroso amin'izay. Ka raha voniny nareo say zay tsy maintsy ataotsika zay ampiray malagasy afahan'ity firenena ity mandroso amin'izay. Zay ny fanofana hoentiny eto amin'ny firenena. Ok zay ny fampisarahana ny malagasy. Ok zay fanavakavahana no ny fitiavana fitondrana. Fa ny malagasy tsy miandrana fa ny zavatra tokana dia ty firenena ity mandroso
mba ho tombotsoa tsy amenakavy reto taranaka fara-mandivo reto zay ny fanarahantsika zay ny pitsikapela fanjakana ray aman-dreny nipetraka ny fifampitokisana nifanosina tamin'ny vahoaka sy ny tanorany Toliara hiajo Malarivo nahitsy ny fomba fiteny nahitsy ny fandaharan'asa nandresen-dahatra ny mpifidy nazava ny lahara-pahameny raha ny fihetsika sy ny fifampitokisan'ny mponina Toliara tamin'ity kandida ity ny fahatsoram-po sy ny fahitsiana ny fandraisan'izy ireo tsy mitombina ny filazana fa sarotra ny azon'ny kandida ajo Andriana Anarivelo ny fomba mpifidy any amin'ny faritany tahaka ny resabe izay voizin'ny kandida hafa ankehitriny ny masoandro nodiny nampalahelo